miaraba ampanajana tsika rehetra mpanaraka an'izao fandarana izao. Miaraba ihany koa ny secrétaire général ny commune Ambaikily ao anatin'ny districtny Morombe faritra Atsimo andrefana moa izy tia any amin'ny faritany Tiliara no ahitantsika zany. Miaraba toko Andriamato Matratsy Jean. Manatitra ny fiarabana anao Andriamato Mamitina ary eto koa dia miarahaba ny mpanaraka izao fandaharana TV Presse Mada zao manerana ny nosy manerana zao tontolo zao, indrindrandrindra miarahaba manokana ny commune Ambaikily zay mandalo fotoantsarotra am'izao fotoana zao. Ya voaherinandro zay tsika no ny anaty tao anatin'izao fandarana zao Andriamato Matratsy Jean. Makasika moa zany ny atao hoe disadisa misy eo anivon'izany commune izany araka ny fahitanao azy fantaniana voalohany apetrako eo anivon'ilay hoe mpifanandrina aminareo moa amin'izao fotoana izao inona marina moa zany tompoko ny tena hoe antony mampirisika an'ireto fianakaviana ireto akafahefana amin'ny fomba rehetra zay anoherana anareo satria efa niditra tato anatin'ny fandarana ihany koa izy namaly an'ireny fandarana nataontsika ireny. Eny tomboka antony telo lehibe no manosika ireto fianakaviana izay tsara marihina fa ny fandimby ny tantana ny commune Ambaikily nandritra ny fotoana maharitra ireto. Antony voalohany dia fiarovana ny fiarovana sy fanafenana ny fitantanana tsy mety zay nataon'izy ireo nandritra ny fotoana maharitra ny tantanany commune ny fandimbiazan'izy ireo zay, satria raha olon-kafa no mitondra ny commune dia mety hipongatra ny zavatra rehetra zay nataon'izy ireo tao. Antony faharoa dia be ny tanin'olona ny bodoin'reto olo reto ny fanaparam-pahefana zay nataony nandritra ny fotoana zay nitantanana ny commune Ambaikily. Ka izany zavatra zany rehefa tsy eo ampelatagnany ny fahefana izay fitaovana matanjaka nentiny ny bodin'ny tanin'olona matahotra izy ny ho fiantraika an'izay rehefa olo-kafa no mitantana. Fahatelo dia fiarovantena ihany koa manoloana ny raharahampitsarana zay miandry an'izy ireo satria mbola tsy elakory nandritra ny fotoana ny tantana ny raikalahy farany teo zany zay zanakanabavindry zareo dia tsy latsaka ny 480 ny olona maty tifirina teo anivon'ny commune, tsy tagny ankanafinafina tany fa eo anivony eo tokotanin'ny commune mihitsy ny tifirina ireo tanora maro izay efa nanana groupen'olona mpanomera renseignement moa iny be ny tanàna dia zay olona azaony renseignement rehefa tsy mandao vola dia vonoina tifirina. Izany zavatra zany dia mihotrika alahelo mihotrika ho an'ny mponina ao Ambaikily ary antony tsy nahalany azy be ny tanàna intsony na dia managna ny ampy managna ny hoenty manana rabola reto fianakaviana ny fandimby ny tantana reto zany dia leo izany tsindry hazo lena nataon'izy ireo zany ny vahoaka agnisan'ny tsy nahalany azy zany. Am'izao fotoana zao olo-kafa no mitondra matahotra ry zareo sao hitambatra reto olona ny vonoina ny fianakaviany sy ny zanany reto hampiakatra eo anivon'ny fitsarana ny raharaha satria ny fitondrana raha teo am'izao fotoana zao manao fanadiovana ireo asa ratsy rehetra nisy tany aloha ka matahotra an'izay izy de manao ny fomba rehetra hiverenana ny fitondrana na dia handika andalana aza. Misy proof ve zany Andriamato secrétaire général? Tena misy proof ary atolotra anay ianareo ny proof-ny zany amin'ny alalan'ny sary, amin'ny alalan'ny vidéo zay angaviana ianareo eto ampiandohana mba havoaka manontolo ho hitany vahoaka malagasy rehetra eto Madagasikara, ho hitany mpitondra fanjakana ary ho hitany tompona andraikitra mivantana eo anivon'ny fitsarana sy ny fitantanana ny lafitany na ny fitsinjaram-pahefana eo anivon'ny ministera ny atitany. Ilainay ny hahitana an'izany satria mba hisiany mangarahara, mba hisiany fahamarinana ary eto zahay dia mitodika amin'ny fitondram-panjakana mahefa mba tsy ho voafitaky reto fianakaviana izay mifikitra mafy amin'ny fitantanana Ambaikily reto satria am'izao fotoana zao dia mitonona izy ireo, misandoka izy ireo fa mpanohana fitondrana, misandoka izy ireo mitondra anarana GNZ mba ahafahany miafina ao anivon'ny fitondrana hiarovan'ny tegnany
zay zany ny zavatra misy ka eto zahay de manaitra ny fitondram-panjakana mba hidina gny fotony hanao ny fanadiadiana mba hahafantarana ny tena marina tsy ho voafitaka ny reto olona miovakolera reto. Tepoka manaraka mialohany hidiratsika ny fanazavana lalindalina ndre matoa mamitina de mamelahy ianao hampatsiahy fohifohy ny dingana efa misy hatreto niainga tamile fotoana nisia ny hetsika zay nataonreto olombitsy reto. Tsy tadidiky moa ny daty fa herinandro lasa zay dia nisy ny taratasy nalefan'izareo teo anivony lehibe ny distrika, taratasy zay milaza fangatahana hanao hetsika ampilaminana eo anivony commune Mbaikily. Nahavoaray ny kopiny zany taratasy zany zahay ary nagnome alalana soamantsara ny lehibe ny distrika satria araka ny fangatahandry zareo dia hetsika ampilaminana no kasainy hatao. Ao anatin'ny demokrasia tanteraka atsika zao isaoranay ny lehibe ny distrika tsy nisakanazy fa nanome alalana malalaka haneho hevitra ry zareo. Rehefa tonga teo aminay ny kopiny zany taratasy zany dia noraisinay ary nekenay ampahatsorana fa zonareo ny maneho hevitra raha araka nyty voalaza amty taratasy ty fa hetsika ampilaminana no kasainareo hatao. De nomena toerana ry zareo 48 heures no fepotona nomeny lehibe ny distrika azy hahafahandry zareo maneho hevitra hitaoma ny vahoaka hanazavany ny hetsika ny hevitra ny amin'ny vahoaka manoloana an'izay fanoherana tiandreo hatao zay. Zondreo tanteraka zany ary navelanay ry zareo nanao an'io hetsika io. Ny zavatra ny tranga dia tsy nahataon'olo izy reo fa ny fianakaviny hiany no tonga nanatrika an'le hetsika. Tapitra ny 48 heures zay nomena azy nandroandro tsisy olona nihenantoerana ny olona niheno an'izy reo, tsisy mpihay mitsony fa ireo olona no karamaina vitsivitsy ampisotroina toaka ampifohina rongony no nitabataba teo dia ohatra nahatsiaro menatra angamba ry zalahy dia nivadika zavatra hafa le izy. Ary ny agnisan'ny zavatra nandrangitra ny zareo reto zany nahatonga azy nagnova paikady hafa dia rehefa nahita ny hetsika nataondry zareo zany ny vahoaka pomba ny mera perinasa am'izao fotoana zao dia tsy iza zany fandriamatoa raha Zakasoavina Zaki dia nivory teo amin'ny renivohitriny commune ny solotegna ny vahoaka ao anatin'ny fokotany valo mandrafitra ny commune Mbaikily naneho hevitra naneho ny fanohanany ny Andriamatoa ben'ny tanàna ary nanameloka ny fanakoron-tany nataony reto olo reto satria na dia efa dila aza le fepotona 48 heures nomeny distrika ry zareo dia tsy nihemotra ry zareo fa nanao hetsika foana isanandro dia asabotsy no nanomboka ny hetsika nataondry zareo sy alahady zay le 48 heures nitohy ihany ny alatsinainy nitohy ny alarobia ny talata nitohy ny larobia alakamisy aorinan'io mba namaly ny vory ny vahoaka ny Mbaikily zay misy video manamarina am'izany homena ianareo ary angavina ianareo mba havoaka anareo miaraka am'izao fandaharana zao ho hita ny fanjakana ho hita ny vahoaka malagasy manerana ny nosy ny fahamarinany zany dia tonga be debe ny vahoaka ny fokotany valo naneho fanohanana Andriamatoa ben'ny tanàna kivy tanteraka ry zareo taorinan'izay. De zoma nanomana hetsika hafa am'izay ry zareo ny zoma rapitsony le alakamisy nanaovan'le vahoaka mpanohana ny ben'ny tanàna fihetsehana. Ny sabotsy teo zany na ny afakomaly dia tonga ny rodorodo teo amin'ny vavahadin'ny commune ry zareo izay andro tsy fiasana naheno an'io mialoha zahay naheno fampitamba avao mialoha fa ho tonga haka ny commune hondry zareo zahay moa amin'ny maha olona manaja ny lalànanay amin'ny maha olona manaraka ny lamina ara-panjakana zay tarihin'ny filoha-panjakana am'izao fotoana zao dia nampandreny mpitandro filaminana nampandreny lehibe ny distrika isaorana moa zany eo anivon'ny fitondram-panjakana ny antoerana fa nandefa mpitandro filaminana ny lehibe ny distrika ary ato anatin'ity telefony ty ny perquisition avy amin'ny lehibe ny distrika nanome baiko ny mpitandro filaminana hiaro ny bureau-mpanjakana na ny commune zany na ny bureau délégué satria efa fantatra mialoha fa handeha hanafika an'io bureau-mpanjakana ao ireto olona tsy maty voalavokibo reto dia tonga mialohan'ny fotoana ny maraina ny sabotsy ny mpitandro filaminana ny feno tao agnatiny toerana malalaka ny commune satria mifefy ny commune Mbaikily dia ao anaty fefy no ny vory ireo mpitandro filaminana reo izay avy eo amin'ny zandary sy ny miaramila avy eo Mbaikily zany.
rehefa tonga ny lera tokony tamin'ny 6 ora dia io fa tonga ry zareo nitondra bandon rouge na bandy mena andoha ny tanora vitsivitsy tanora tsy mbola ampitaona ny akamaroany ireo zany no tarihany reto Andriamatoa Rafidson Martin sy Andriamatoa Zady zay mpiraha lahiray tapo samy efa nifandimby ny tantanan'io commune io ary nitondra nireo mahery fondry zareo amin'ny fagnokorotanana dia tsy iza zany fa ireto olona mpiara-miasa amindreo taloha tarihiny Andriamatoa Ratalata na manantena Albert Jeunesse nisy Andriamatoa Solo zay percepteur ny ristourna taloha Andriamatoa Adoré Andriamatoa Masily ary Andriamatoa Verson Philibert na président Fokotany taloha izy io ireo zany lohandohan'ny mpisorona nitondra andreo tanora reo avy hatrany nirosona kegny amin'ny barazy izay fisakanan'ny camion mitondra vokatra avy eo amin'ny commune Ambaikily ivoaka mankagny Toliara eo no andraisana ny ristourna nongotan'ireo ankeriny ilay barazy moa zany misy anakiroa ao amin'ny ivon'ny commune Ambaikily misy ray mivoaka amin'ny lalana mankagny Toliara misy ray amin'ny lalana mivoaka mankagny Morombe samy nongotany izy anakiroa reo nongotany ankeriny dia na lanjandry zareo ny sodevana ary mbola ato koa ny sariny zany sodira zay nataondry zareo zany mba ahoana moa zany hanakatonana ny commune tsy afaka hidirana izaniza ao anaty commune amin'io fotoana io tompokoa ny mpitandro filaminana rehetra isaorana ny fahendreny mpitandro filaminana fa nangina ary nihodina tao mandritra ny nanomboka tamin'ny 7 mandra-pahatonga ny amin'ny ray antoandro dia tsy nisy lalana intsony zany voandreto mpitandro filaminana reto misy moto ao misy olona ao voatery nitsambikina tamboho bataina ny moto mitsambikina tamboho nosimbana ny tamboho ary ambadika ny commune na afahandreto mpitandro filaminana roa tonta reto niala tao fa ry zareo zany de tsy niala fa nanao fiantsinady zany de isaoranay moa zany mpitandro filaminana tsy nampiasa hery mba tsy hisiany raha latsaka mba tsy hisiany fifamonoany samy malagasy izahay eo nivony commune fitantanany commune moa zany dia norarahanay ny mpombanay mba tsy hifanohitra mivantana tsy hisiany fifandonana satria zahay zany dia mametraka foana ny fitondrana tandalana matoky zahay ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao Randrianirina Mikael fa fanavaozana tokoa ny tiany hatao eto fandaminana ny tiany hatao eto dia tsy mety aminay izay olona vonina hanaraka azy no izahay no hamelonafo hanaraka ny hadalana taon'reto olo reto fa hatreto dia navelanay ry zareo manao ny daniny kibony rehefa tsy nisy nanohitra moa ry zareo dia nitatra ny herisetra nampiasainy zareo nisy ireo ekipanay nakasary amina caméra nakasary amin'ny telefôna nopotehina tompoko ny telefôna misy vavolombelona be debe zany nopotehina ny caméran'olona ny fitaovana tserasera rehetra zay nampiasainy ateo dia nalainy zareo ankeriny ny ankamaroany anisany zany ny contrôleur général ny commune izay sahy nakasary mba hahatonga ny vahoaka malagasy sy ho tompotrano mihono dia nalaina ny sary mba hoporofo ny zavatra miseho indrisy moa fa potika ny fananan'ireo olona reo de teo moa zany de vo niezaka hiany zahay nagnome baiko tsy mahazo mamaly fa misy fanjakana ny tany sy ny fanjakana sy ny firenena dia nitombo ny herisetra nandeha nanatona ny egny amin'ny barazy zay fitakinan'ny ristourna potehandry zareo ny seza teny potehandry zareo ny tranon'olona misy sary zany misy video zany ary mijorova volombelona ny tompon'ireo toerana nopotehanareo araka ny video zay homena ianareo zay zany ny zavatra nitranga dia tsy nijanona hatreo fa mihevy tena fa mandresy reto olona reto rehefa tsy niteny zahay rehefa tsy nandray andraikitra koa ny fitondram-panjakana tsy nanohitra ny miaramila sy ny gendarme fa tonga hatramin'ny fisamborana ny percepteurany commune zay manao fitakina ny haba eny atsena ary vahorandry zareo na inona moa ny filazan'izany amin'ny malagasy ofisialy fa torana tady zay azo sambotra misambotr'olona am'izao fotoana zao indrindra fa ny andro androany izay resehantsika alatsinay fa 3 ny volany novambra ty dia misambotr'olona ry zareo misy ny olona voasambotra am'izao fotoana zao izay sahy mba manontany any zareo hoe inona moa ireto ataonareo reto dia nandritra nanomboka tamin'ny asabotsy zay namantsihy andreo an'io vavahadiny commune io zany dia manao aritory isan'andro eo ry zareo
de maty hony ny be ny tanàna Razaka Soavina Zaky, maty ny tenako zay mahadratsy za secrétaire général ny commune, manao aritory amin'izany ry zareo isakariva. Misy tompoko ny sary mirakitra an'izany, misy ny porofo an'izany, misy ny vahoaka magnaty maso an'izany mivantana izay azo menanareo izany rehetrarehetra porofo izany. Rehefa izay ny zava-misy dia tsy naharitra itsony ireo vahoaka solotegna ny fokotany, fa voatery ny voromaika omaly nanao fanambarana ho fanairana ny fitondram-panjakana, ho fanairana ny tompona andraikitra, indrindra fa ny avy eo fitsarana sy ny mpitandro filaminana. Satria lasa miahiahy le vahoaka hoe misy fanjakana ve ny tany sa tsisy fanjakana, to avela hanao daniny kibony reto lompandroba ireto. Dia ny vory moa zany zareo zay omena ianareo ihany koa ny video mirakitra an'izany, dia nanao fanambarana nanome fepotona 7 ora hamahana an'izao olana zao. Fa raha sanatry avy ny vava ka mbola tsy misy ny fandraisana andraikitra aorinany 7 ora, dia tsy tomponantoka tompokoa ireo vahoaka izay maro anisa nametraka ny be ny tanàna. Tsy tomponantoka izahay mpitondra eo anivon'ny commune Ambaikily ny zavatra iseho. Efa niezaka zahay nandritra izay fotoana maharitra herinandro mahery zay, tsy namaly tsy nanohitra ny hadalana taon'reto olona reto, fa niezaka foana namoaka ny porofo manamarina ny hadalana taon'reto olona reto. Dia aorinan'izay 7 ora zay tsy fatatra itsony ary tsy tomponantoka zahay ny zavatra hitranga. Mialohan'izay anefa mba hanaporofoanay eo anatrehan'ny fanjakana, eo anatrehan'ny tany sy ny firenena fa manara-dalàna izahay, olo voafidim-bahoaka ara-dalàna izahay, dia nalefanay eo anivon'ny fitsarana tompoko ny fitoriana mahakasika an'reto olo reto. Miandry zahay ampahendrena, ampaharetana, ampitoniana ny fandrarisana andraikitra avy eo fitsarana, fa tsy mendrika ny commune Ambaikily izao korontana zao. Mikaikaika, miantso ary mikaikaika tanteraka ny vahoaka ao Ambaikily am'izao fotoana zao, miantso anay hanohitra saingy hatreto aloha matoky ny fanjakana zahay, matoky ny lalàna zay mbola misy eto Madagasikara zahay, ka miezaka mandrakariva ny be ny tanàna Razaka Soavina Zaky mandrara an'ireo pombazy tsy hamaly aloha hatreto. Zay zany ny zava-misy am'izao fotoana zao, ka eto ampamaramparana anazy dia miantso, miangavy ny fitondram-panjakana, miangavy ny avy eo amin'ny ministerany atany sy ny fitsinjaram-pahefana izay tompona andraikitra voalohany amin'ny fitantanana ny lafitany, hahidinay fotony tsy heno lakolosy-tokana fa hanao ny fanadihadiana eo anivon'ny commune Ambaikily hisorohana ny raha latsaka. Miangavy ny fitsarana ao Morombe satria akaiky fitsarana zahay, mba handray ny andraikiny manoloana ny zavatra zao. Efa misy fitoriana tompoko tonga amin'ny fampanoavana, mino aho matoky aho Andriamatoa procureur fa ho raisinao ny andraikitrinao. Miangavy ny mpitandro filaminana, efa misy ny réquisition nataon'ny lehibe ny district, miangavy re tompoko ho taterahanareo izany. Na zahay zao aza atavo ny fanadihadinanay, atavo ny fanadihadinany be ny tanàna, fa raha zahay ny tompony fahadisoana, vonona ho samborona zahay, vonona ho tsaraina zahay eo anivon'ny fitsarana. Fa raha tsy zany kosa, fa na de hita fa manao lohamboto, lohana jolahim-boto, lohana mpandroba, lohana dahalo, ireto olona be ny tanàna ny fandimby teo amin'ny commune Ambaikily nandritra ny fotoana naharitra reto, ka ho jerem-potsiny heveriko fa tsy mendrika an'Ambaikily ny hisy ady antrano. Satria de tsoroko eto fa ny fototra n'izao zavatra zao dia fanavakavahana ara-poko. Satria mpiavy Andriamatoa Razaka Soavina Zaky no mitondra an'Ambaikily. Ireto olona fianakaviana raiky reto miseho ho tompo tanàna fa azy ny tanindrazana, ka zay tiany hatao no ataony. Dia manao ny fomba rehetra na de handikan-dalàna aza hanilihana an'Andriamatoa Razaka Soavina Zaky tsy hitondra ny commune Ambaikily. Zahay dia matoky ny vahoaka an'Ambaikily, fa matoa tsy misy mpagnaraka ry zareo, matoa tsy isy olona tonga amin'ny fanentanana ataony zareo, mifihetseketsena zay ataony zareo dia resy lahatra ny vahoaka Ambaikily manontolo fa mila olon-kafa, mila fiovana hitantana an'Ambaikily. Fianakaviany daholo tompoko, havana kaiky ny reto olona ny dongy fahefana hatram'izay reto no ao andamosinay am'izao fotoana zao. Ary misy ny vavolombelona mahakasika an'izany ao anatin'io sary io izay iangavinay halefanareo ho fantatry ny be sy ny maro. Zay zany tsy mendrika an'Ambaikily ny fanavakavahana ara-piaviana, tsy mendrika an'Ambaikily ny fanavakavahana ara-poko. Ary eto dia manao antsoavo ho atsika zanatany masikoro, tompony tany n'Ambaikily. Misaotra anareo zahay
fa nireny vohitry ny voly rano nireny vohitry ny masikoro tompoko a dia ny fokotaniny tsianihy ny tarika 8 ny vato azon'Andriamanao zaky tao anatin'ny fokotaniny tsianihy porofo izany fa tsy magnavakavaka ny fokon'olona masikoro ny vahoaka masikoro fa mijoro mijery izay olona fantany fa hitondra fampandrosoana ho azy fa ireto fianakaviana miaro ny zava-dratsy vitany izay verenako kely ny fanazavana tery aloha zavatra telo no tena antony manosika andretolo reto zany a hanao an'izao habibina zao voalohany dia te hitazony ny fahefana izy hahafahany manodikodina ny halatra nataony azafady indrindra tompoko te hitazona hifikitra fahefana ary zareo a hahafahany miaro tena amin'ny halatra bevava zay nataony teo anivon'ny commune nandritra ny fitantanana maharitra zay nitantanandreo ny commune Ambaikily faharoa te hitazona ny fangalarana tanin'olona izay mampikaikaiky ny olona am'izao fotoana zao indrindra fa ny ao amin'ny PD na ny permetra vaovao izay tany efa misy ny lamina nataony fanjakana fa tokony 1 hektara sy 520 ara ny anjaran'ny olona anankiray nefa izy mianakavy tompoko am'izao fotoana zao a vavolombelony zany tenako asimevako zany azo idinanagny ny anaovana ny fadiadiana fa dia 7 hektara ny anizy mianakavy am'izao fotoana zao iza moa izy no hanagnany zany ny tany ny fanjakana nanao ny fanajariana trosa ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny famatsiambolany bady a no nanaovana ny défrichement sy ny aménagement ny toeran'io fa nahoana izy mianakavy no hanana 7 hektara mipetraky zany fanontaniana zany te hiaro an'izany izy a de manao ny fomba rehetra na handikan-dalana aza hakana fahefana fahatelo ny famonoana olo tompoko de misy lalàna manan-ke reto Madagasikara tsisy commune tokony hitifitry zany misy fitsarana Morombe 7 kilometra mialan'ny commune Ambaikily maninona tsy tsaraina ny olona raha ohatra misy fahadisoana nataony fa ho tifirinao vavolombelony zany kosa ny tenako fa 400 tompoko nandritra ny fitondran'Andriamantoa Herzo Johnson raha mamonjy soa ny olona nitifirina ampahibe maso andro antoandro be nanahary fa tsy mba alina akory eo anivon'ny commune Ambaikily misy mpitandro filaminana no asaindreo mitifitra azy saingy zahay tsy manay zahay tsy manome tsy ny mpitandro filaminana satria ny mpitandro filaminana manatanteraka baiko na ny rainy aza rehefa mena baiko izy hitifiry io de mitifitra izy fa ny mpitondra kosa no tokony handamina ny fiarahamonina fa tsy hanome baiko foana hampamono tsy mandalo fitsarana akory ary eto a dia miantso anareo fianakaviana zay maty zanaka maty havana no tifirina tsy andrariny a hivondrona ao agnatin'ny fikambanana anankiray fa eto zahay eo anivon'ny commune hitondra ny raha eo anivon'ny fitsarana mahefa mba hahafahana hahita ny rariny mahakasika andreo zanakareo sy fianakavianareo maty fahatany a no ny antony zay tsy tena mazava resaka renseignement ve hitifirana olona misy hatao inona ny prison hatao inona ny tribunaly no tsy ampimandalo fitsarana ireo olona reo fa avy hatrany de exécution no atao rehefa misy renseignement azo ary eto a dia mampatsiahy fa Andriamantoa Herzo nandritra ny andro ny tantanany tompoko dia nanana milisy manokana atao hoe dynamique ary misy tanora vatandahy maro tao anatin'io rava mo izy rehefa nitondra zahay fa tamin'ny andro nitondran'Andriamantoa Herzo de nisy ny reto atao hoe dynamique izay tsy manana statut tsy ao anatin'ny dinany faritra tsy mandrefana fa vondron'olona no atsangan'Andriamantoa Herzo raha mamonjy soa hoetiny mamoritra ny vahoaka hoetiny mamotry ny vahoaka de ireto dynamique reto zany a dynamique reto a no fitaovana teo ampelantanan'Andriamantoa Herzo maka ny renseignement fa rehefa misy olona manamanan-karena mananomby satria faritra manan-karena ny faritra anay dia tondroina fotsiny zao ny zanany hoe nangalatry ianao de rehefa tsy mandoa vola de exécution tonga de tifitra zany tompoko izany fametrahana fahefana tsy tandalana fahefana ivelany lalàna zany a no tiana haverina eo amin'ny commune Ambaikily am'izao fotoana zao ka mahatonga andreto olo reto a manao fandikan-dalàna ny hoapampana mino zahay matoky zahay ary miantso ny fitondram-panjakana izay manana finiavana handamina ny Madagasikara hanavao any Madagasikara am'izao fotoana zao fa hiheno an'izao kiakika ny vahoaka Ambaikily hiheno an'izao fitarainanay olombafidy avy eo anivon'ny district commune Ambaikily zao ka hidinay fotony ny fangatahanay tsy hiheno lakilosy tokana na hiheno tatitra fotsiny ny fitondrana foibe fa midina any midina tompoko ao Ambaikily fa vonona zahay a hifanazava am'reto olo reto ary angatahan'Andriamantoa Herzo tsy hihantona tsy hitsoaka aty Antananarivo fa miverena ny Ambaikily hifanatrika atsika eto de miantso anao Andriamantoa Herzo fa fantatro fa mahita anao am'izao fotoana zao misy fandaharana atao hoe
ankitspo ao amin'ny Kolo TV raha sahy ianao andaotsika raha lahy samby mbola eto Antananarivotsika zao andaotsika hifanatrika ao de hanazava eto ny porofonao fa ho etiko ny porofoko ny manamarina zavatra resahako zao de eto ny porofonao fa ianao nisy fotoana nandalo amin'ity TV Presse ty de nilaza fa lainga ny filazanay fa 3.20 tapitrisa ariary ny trosany karamany piasa tsy voalohanao di miasanay ao manana taratasy tompoko zahay zay tsy milaza tsy mitory tsy misy porofo hoy ny fiangonana zandriny ray zay manana porofo zay Andriamatoa Herzo pandaingy ianao 3.20 tapitrisa ariary na 315 millions de francs ny karamany piasa tsy voapayenao nandritra ny fotoana nitondranao ka nialanao teo tafarany teo am'izao fotoana zao ny 8 volana ny tantananay commune tsisy trosa na ny ariary aza ny piasan'ny commune tompoko ary mbola manana amby mbola be de be ny commune azo jerena zany agny banky azo jerena zany ao compte ny commune ary manana tesikasa maro ny commune hatao am'izao fotoana zao fa korontaninareo mba tsy hampandeha ny asa am'izay hilazanareo fa tsy mandeha ny commune de hiverina ankeriny eo ndraynareo manana taratasy ara-dalana zay raha ilainao zany ndeha atsika hanao fandaharana kitsipo amin'ny Kolo TV zaho no miantoka ny lany rehetrarehetra tsisy naariarinao handeha raha sahy ianao satria mbola samy eto Antananarivotsika am'izao fotoana zao eo anao no hamoaka ny porofo fa tsy marina zao zavatra laziko zao fa ny anao de affirmation gratuite fotsiny miampangahy ianao fa nagnodikodina vary ny pam eto tompoko dia tiako ny manindry fa nisy tokoa ny fanampim-pam ny commune Ambaikily tamin'ny fahavaratra teo vavolombelony ny zavatra resahako ny vahoaka Ambaikily azo hadihadina zany Andriamatoa Mamtina fa hatram'izay nahatany ny tany hatram'izay nampisy fanampina tany Ambaikily mbola tsy nisy olona anankiray nahazo vary 3 gony fa tamin'ny andro ndra Zakasoavina Zaki zao 3 gony san'olona tompoko ny anjara fanampina ny vahoaka Ambaikily nandritra ny fahavaratra ary ny fizarana an'io vary io dia mazava tsara fa tsisy nidiranay commune fa fanapahakevitra fotsiny anay ireto manolotra ny anaran'olona marefo zay tokony hisitraka an'le fanampina zahay zay no anjaranay fa ny fizarana an'io de nisy ONG manokana mihitsy dia ny ONG sahy tompoko pam no mpamatsy nle mpanome an'le fanampina fa ny ONG sahy no nizara azy na ny pam aza tsy nizaran'io na ny commune tsy nizaran'io fa ny ONG sahy no nizaran'io traçable zany zavatra zany Andriamatoa Herzo aza miteniteny foana ianao fa mandehana mijery dossier avoaho ny dossier ilazanao fa zaho nangodikondina variny pam tsisy nidirako ny fizarana variny pam tompoko SG ny toerana misy ahy tsy manana fahefana hizara vary fa ny ONG sahy no nizara ny vary ary nisitraka an'izany ny olona rehetrarehetra ao Ambaikily raha sahy ianao averiko hiany andeha atsika hifanatrika amin'ny fandaharana kitsipo andeha atsika hody agny Ambaikily hifanatrika amin'ny vahoaka eo anatrehany fanjakana hanazavanao nio lainga be foroninao io farany tompoko de zao nandritra ny fifidianana niseho tao Ambaikily tamin'ny farany teo izay ny fanandrinana Andriamatoa Herzo raha mamonjy soa sy Andriamatoa Zakasavina Zaki zay be ny tanàna am'izao fotoana zao tompoko dia lany teo amin'nivo ny voka mpifidianana tany amin'ny bureau de vote Andriamatoa Zakasavina Zaki rehefa niakatra teo amin'ny CRMV ny voka mpifidianana dia tsy nisy na sifra ray aza latsaka fa de mbola ny fandresena azo ny Zaki tagny amin'ny bureau de vote noho hamafisiny teo amin'ny CRMV aorinan'izay tompoko dia miakatra agny amin'ny CENI régional eo Atoliara ny voka mpifidianana namoaka ny vokatra provisoire ny CENI régional dia mbola io tarehy marika avy any amin'ny fotony nandalo ny CRMV io hiany noho ny hamafisiny CENI régional ny procédure mahakasika ny fifidianana dia ny tribunal administratif isam-paritra no mamoaka ny voka mpifidianana mandalo manana zony tsirairay hanao fitorina hanao fitarainana eo anivon'ny tribunal administratif nanao an'izany Andriamatoa Herzo nanao fitarana an'izy tsy nitaraina ampahamarinana nefa fa namorona dossier hosoka netina handavoana ny Zaki teo amin'ny tribunal administratif so hiany fa ny marina tsy mba maty ny poitra ny lainga rehetrarehetra zay nataony ary misy taratasy tompoko manamarina an'izany izay homena ny tompona rehetrarehetra zay tandrify an'izany fa hosoka bevava izay mampigadrana Andriamatoa Herzo raha hitorina azy fa ziskitiny androany tompoko mbola tsy nitory zahay zany no mahatonga azy mitsoka ty Antananarivo matahotra an'io zavatra io hatradroany aloha zay mbola tsy nitory saingy atosikinao zahay hitory anao Andriamatoa Herzo de miomany anao fa agny fitsarana atsika no fanazava amin'ny hosoka nataonao tamin'ny alalan'ny président CENI président Sedy Morombe izay
nahatonga ny sedy namoaka taratasy roa mahakasika ny membre ny bureau de vote tao fokotanina antany vao mbola miandry atsika ny fitsarana mahakasika an'io de ho hiteo ny manany marina ianao ve sa zahay rehefa zany ary dia nivoaka tamin'ny 2020 ny volana janoary 2024 ny voka-pifidianana teo amin'ny fifidianana be ny tanàna nataony ny 1 décembre 2024 ny voaka mpandresy tam'izany Andriamatoa Razakasavina Zaki satria dia tratra ny hosoka rehetrarehetra nataony Andriamatoa Ramamonjosoa mba handavoana ny Zaki ary tsy nisy sifra niova na ray aza ny avy any amin'ny bureau de vote nandalo CRMV nandalo teo amin'ny CENI régional no navoaka ny tribunal administratif même sifra tagna amin'ny voalohany zany no nandreseny Zaki tsisy zavatra niova rehefa izany ny lalàna dia mametraka ny olona resy manome alalana ny olona resy hampakatra ny raha aty Antananarivo eo anivon'ny cassation zany anefa dia misy délai misy fepotona tsy maintsy hajaina dia ao anatin'ny 10 andro ny candidat resy no afaka mampakatra ny dossier aty Antananarivo mba hialanenina aty amin'ny cassation tsy nanao an'izany Andriamatoa Herzo dila tompoko ny délai 10 andro tokony hampakarana an'io cassation mahakasika an'le fitoriana ny fokotanina antany vao io vao nikoropaky izy nandeha aty Antananarivo nanao ny fitoriana azafady tompoko tsy hoe tsy voaray fa zany ny zavatra mahagagana eto tonga aty Antananarivo dia nisy dossier notsaraina indray mahakasika ny dossier nantany vao zahay anefa tompoko dia mahafantatra fa tsisy tsony ny archive ao amin'ny tribunal administratif nampakarana an'le dossier mahakasika nantany vao aty Antananarivo satria tsy maintsy voarakitra ao amin'ny greffe na ny firaketan-draha ny tribunal administratif ny dossier rehetra zay miakatra aty amin'ny cassation fa tsy anjaran'ny candidat akory ny mitondra azy an-tanana hitory aty amin'ny cassation fa ny tribunal administratif no nomeny lalàna fahefana handefa an'io dossier io aty satria tsisy zavatra azovana tsony avy any amin'ny tribunal administratif miakatra aty amin'ny cassation akory ny hagaganay fa nahazo fiantsona zahay nahazo fampandrenesana zahay ary tonga de mise en demeure no azonay fa tsy manatrika ny fitsarana aty Antananarivo sohiany moa fa misy ny namana ny antso amin'ny fotoana farany handehanany fitsarana izany hoe saika hanao hosoka zany Andriamatoa Herzo ary saika voafitaka ny fitsarana aty amin'ny cassation ny zavatra mitanga tompoko de ty misy taratasy ty azo zomevana tsara ty Andriamatoa Mamitina ity taratasy ty dia taratasy sommation interpellative nataony hisier satria rehefa nahafantatra zahay fa mandeha ndray ny dossier ny antany vao aty amin'ny cassation voatery zahay nidina tao amin'ny tribunal administratif atoliara nitondra hisier tompoko nana fanadihadina fa niakatra amin'ny cassation ndray ve ny dossier avy ao antany vao ity no taratasy avy amin'ny tribunal administratif soniavy ny greffe en chef ny tribunal administratif ny toliara manamarina tompoko ity taratasy ty fa tsy manana dossier itorinany Zaki Itsony aty Antananarivo Andriamatoa Herzo averiko ndray mandeha tsisy dossier nalefa ny tribunal administratif avy ao toliara iadian'Andriamatoa Herzo amin'ny Razakasavina Zaki Itsony aty amin'ny cassation aty Antananarivo dia voatery zahay nanamarina aty amin'ny cassation ray rehefa nojerena ny dossier zafady indrindra monsieur Mamitina rehefa nijerena ny dossier izay mandeha aty Antananarivo dia misy taratasy anakiroa reto ny ray misy zavatra ray zany mampitovy andreto taratasy reto samy numéro 23 na ity dossier numéro 23 na ity anakiray ity dossier numéro 23 zay ny zavatra mampitovy anazy fa ny zavatra mahasamy hafa azy ity anakiray ity tompokoa dia dossier iadian'Andriamatoa ben tanàna avy ao amin'ny commune Mitsinjo Betanimena avy ao amin'ny district Antoliara D Andriamatoa Lary izay miady amin'ny Andriamatoa Andrasana zay zany ty dossier numéro 23 ty ity dossier numéro 23 anakiray ty
dia amin'ny anarany Andriamatoa Ramamonjisoa Herizo miady amin'ny Andriamatoa Razaka Soavina Zaky. Gaga zahay rehefa nahita an'ireto zavatra reto ny avokanay taty Antananarivo. Dia natao ny fanadihadina ny verina any amin'ny tribunaly administratif Toliara ndray zahay. De nanamarina ny tribunaly administratif Toliara tamin'ny alalan'ny huissier izay nanao ny sommation interpellative tao amindre zareo tao fa ny dossier numéro 23 izay amty taratasy ty zay homeko anao ny copine Andriamatoa mpanao gazety dia amin'ny anarana Andriamatoa Lary avy eo amin'ny commune Mitsinjo Betanimena miady amin'ny Rasana. Zay ny dossier voarakitra ao amin'ny firaketan-draha ny tribunaly administratif Toliara. Zany hoe raha hazavaina zany dossier n'Andriamatoa Lary zany ty aty amin'ny cassation ty. Fa noho ny mahampinamana an'Andriamatoa Lary sy Andriamatoa Herizo Ramamonjisoa dia tsy fantatray ny fanarahana nataony zareo fa lasa ny soratra amin'ny Andriamatoa Herizo ndray ity dossier numéro 23 ty. Mbola hosoka ndray zany ny zavatra natao taty amin'ny cassation. Isaoranay ny mpitsara eo anivony cassation eto Antananarivo fa rehefa nahafantatra fa izany ny zavatra marina dia namoaka ny didy mpitsarana izay ty aminay tia fa mpandresy manamafy ny fandresena efa azon'Andriamatoa Zaky tagna amin'ny tribunaly administratif ny didy navoaka ny cassation avy eto Antananarivo. Dia nivoaka mpandresy Andriamatoa Razaka Soavina Zaky vita tompoko ny samboady natao ny lehibe district sy ny gouverneur tamin'izany fotoana zany teo anivony district ny Morombe zay nitambara ny mera rehetra lany. Zay ny fanazavana makasika an'iny. De eto na dia nisy reto hosoka nataon'Andriamatoa Herizo zay fahotana mahafaty tokony hampigadra azy reto dia mbola tsy nitory tompoko zahay jusque zao ho fitandromana ny fihavanana, ho fitandrovana ny filaminana. Fa ko satria tadiavin'Andriamatoa Herizo ny voahany marina rehetrarehetra dia hapetrakinay ao amin'ny ministera ny fitsarana miantso an'Andriamatoa, miantso an'ny Ramatoa fa nirisoa herinay zahay handray an'ireto dossier reto. Fa hosoka bevava tsy azo ekena ny zavatra nataon'Andriamatoa Herizo Ramamonjisoa na teo amin'ny tribunaly administratif Toliara na teto amin'ny cassation teto Antananarivo. Eto zahay dia mampahafantatra dieny zao fa tsy mety hitohy ary hanomboka ny raha-pitsarana mahakasika an'ty raha ty. Zany tompoko no mahatonga an'ireto olo reto tsy ho maty voalavao-kibo fa manao ny fomba rehetra hamotehana ny commune Ambaikily hiarovana an'ireto hosoka bevava nataony zareo reto. Ka eto dia mangataka engane mangavy anareo ato amin'ny TV Presse Mada hampitany zao vaovao zao mankany amin'ny fiadidinan'ny Republika. Miangavy anareo satria sarotra aminay avy ambanivohitra angamba ny hazo an'izany filoam-pirenena zany. Miangavy anareo hampitany ty vaovao ty any. Miangavy anareo hampitany vaovao any amin'ny ministera ny atany sy ny fitizara-pahefana. Miangavy anareo hampitany vaovao eo anivon'ny ministera ny fitsarana mba hivoahany marina eto amin'ty firenena iarahantsika manana ty. Zay moa zany ny atao hoe fipitra ho raisinareo hoe sa ahoana Andriamatoa Mahatratsy Jean manoloana an'izany atao hoe tsy fitezany zavatra maro samy fanambaranareo zay ianareo moa samy milaza hoe misy zavatra tsy mety nataon'ny an-daniny ny kilany koa ty ianao moa ety nitondra poropo aloha amin'izao fotoana zao ankoatr'ireo moa mbola misy koa ny hoe nanodikodina tafo anamboarana fotodrafitra azy zany Andriamatoa Mahatratsy Jean zany aiza koa ny makasika azy. Misaotra indrindra amin'ny fanontaniana. Mahitsy be no maliko azy. Ny zavatra fanaondry zareo hatramizay no ahihindreo hataonay. Satria tsara ny mampatsiahy fa avy no havaozana ny bureau commune amin'izao fotoana zao. Avy no havaozana ny bazary tamin'ny andro nitondrana Andriamatoa Hery. Tsy hita popoka daholo tompoko ny tôle tamin'izany fotoana zany. Tsy hita popoka daholo ny fitaovan'ny commune, tsy voatanisako eto zany fa angan fitsarana no hitsara azy. Nahazo an'izany ambulance zany io commune Ambaikily io, nahodikodina Andriamatoa Martin. Nahazo groupe famatsin-drano BDB ny sampokotany teo amin'ny commune Ambaikily io, nahodikodina Andriamatoa Martin, nahodikodina Andriamatoa Azady. Maro misy zavatra BDB izay fa voalazandreo vahoaka avy any fotony. Agna video zay omenanareo ny zavatra misy nandritra ny fotoana ny tantagnandreo ary zany no mahatonga an'ireto olo reto lasa panefoefo. Tsy ndriko eto fa izy mianakavy reo dia tena panefoefo mpanakarena amin'ny toerana Ambaikily io noho ny fagnararaotapahefana nisy hatramizay.
zahay zao tompoko de olo tsotra tsy mpanakarena fa nytiany vahoaka de nifidiny Andriamanao Zaky mpanangombokatra ny asan'Andriamanao Zaky ary adversaire andreto olo reto satria mpanango monopolise vandreto olo reto a ny vokatra misy ao amin'ny commune Ambaikily io satria ny commune Ambaikily no reny vohitry Madagasikara amin'ny famokarana kabaro mpividy kabaro mpifaninana amin'ny Andriamatoa Martin mpifaninana Andriamatoa Azady sy izy mianakavy a Andriamatoa Razakasoavina Zaky zany tena moteha anazy satria rehefa mividy vokatra de tsindrina mividy ny farany ambany foana ny vidim-bokatra any fa rehefa tonga Andriamatoa Zaky de mba misy miakatra kely ny vidim-bokatra dia heverindry zareo fa fahavalony ary rehefa nisy fifandonana imasombahoaka teo amin'ny Andriamatoa Zaky sy reto fianakaviana reto tam'zany fa mampiakatra vidim-bokatra Andriamatoa Zaky ka ny fanaondry zareo hatram'izay zany a no entindreo hiampanganay valiko ny mahitsy be ny fanotaninao ny tôle tompoko a misy entreprise ao a manao ny asa ny tragnompokon'olona zay efa simba potika hatram'izay efa lona ny tôle aza ny tôle tompoko de azo porofoina fa namboaranay ny fefin'ny commune satria mbola misy tsy vita ny fefin'ny commune ao io am'izao fotoana zao azo porofoina zany ary zany miangavianay ny fitondram-panjakana hidinay fotony a hanamarina an'izany ny tôle tompoko a nanamboarana tranona gardien ao anatin'le sentier ny tôle tompoko zay tôle simbasimba tavela nanaovana fefin'le sentier tompoko vavolombelony zany ny entreprise tatianazy zay manao ny asa am'izao fotoana zao azo agnotaninany zany dia misy ambina tôle kely tsy haiko na 20 na 20 sy hazo panina no sisa mipetraka tsy asire nefa ny mipetrahany ao amin'ny commune dia ao amin'ny tokantranoko izy am'izao fotoana zao mbola azo porofoina zany tompoko mipetraka ao io tsy nampiasaiko tsy natao inona fa de eo amin'ny mahafananany commune azy amin'ny maha SG ny commune ahy de heverina fa tsaratsara kokoa ny sécurité ndreo tôle reo tsisy hangalatra raha mipetraka tao amiko mbola ao izy am'izao raha mikasika an'izany a fa tsy zany notakindreto olona reto fa io zany a dia motifa hoentina hakana fahefana fotsiny hoentina hamitahan'olona hanonganana ny Mera Zaky satria tsy tiandreto olona reto hisy olon-kafa mihitsy hitondra ny commune Ambaikily milaza ry zareo ihany koa fa ny resaka rano hono no hanonganana ny Zaky satria ny perimetre ny Bamangoky a de tsara ny manamarina monsieur Mamitina fa izy no perimetre fahatelo eto Madagasikara aorinany alaotra sy marovoay mamokatra vary be indrindra manana tambazotra lehibe izy io manondraka an'io perimetre io am'izao fotoana zao dia noho ny antony maro samihafa zay tsy idiran'ny commune Ambaikily akory satria commune efatra nge no tondrahany rano e fa tsy commune Ambaikily rery fa nahoana ny commune Ambaikily no ampangainao fa izy ro tsy mampandeha ny rano ary ny fitantanana ny rano tompoko dia misy fédération mahaleo tena izay voafidimbahoaka mitatana ny rano fa tsy ny mera akory misy ministère ny fambolena amin'ny alalan'ny DRAE avy eo amin'ny faritra atsimo andrefana mitantana an'izany zany no tokony hanotaniny zareo a ny fandehanany rano fa tsy ny commune Ambaikily efatra ny commune mampiasa ny rano io fa naninona ny commune Ambaikily rery ro lazaina fa tsy mampandeha ny rano ary ny be ny tanàna Razakasoavina Zaky vao telo volana ny tena ny asa fa no lanina fotoana taty amin'ny cassation amin'reto taratasy hosoka ny torina azy reto tao anatin'ny telo volana nefa de azoko lazaina ampireharehana eto fa efa be debe ny zavatra voa réglé n'Andriamatoa Zaky de tsy tiandry reto ny tohizan'izay ireo ny zavatra lazaindry zareo fa antony hanonganana ny Zaky antony namatsihandreo ny bureau ny commune am'izao fotoana zao tsisy dirany zany tsisy dirany Zaky ireto fitorina reto fa fanahiniana hagnorotana le commune mba hakana fahefana hiarovana andreto hosoka sy zavatra ratsy mamoafady vitany zareo reto izy reo telo voalazako teo aloha hiany no antony izao fihetseketsehany zao ary zay no antony tsy ahazahoan'ny olona ho ao andamosiny tsy izy mianakavy telo mianaka reo hiany angeny mampiasa ny rano e tsy izy mianakavy reo hiany ane ny tompony tragnompokon'olona e raha ohatra ka atao hoe sanatria ny vava nangalarinay ny tôle fa maninona ny vahoaka n'Ambaikily manontolo maninona ny vahoaka ny telo fokotany ny valo fokotany tsy mihetsika am'izany maninona tsy magnenjika anay ny zavatra mitranga dia ny fanotra am'izany tompoko androany mivory am'izao fotoana zao ny filohan'ny fokotany mivory ny conseiller villageoise tsy faly amin'ny fagnanakorotany na ataon'reto olona reto ary mino marimarina aho fa hisy ny taratasy ho avy agny amin'ny district ho avy agny amin'ny procureur manoloagnany zany tsy fahafalian'ny vahoaka zany noho nreto korontana nreto fianakavian'olona te hanao amboletra haka ny fahefana reto ka
eto de manamarina sy manindry manamafy fa tsy misy mitombona ny fiampangana zay ataondry zareo anay afatsy ny hoe te hanohy ny asa ratsy ndre olona reo a de atao ny fomba rehetra ny hakanany fahefana farany de farany mandeha ny resaka am'izao fotoana zao a fa hatao hazalambo ny fianakaviako hatao hazalambo ny fianakavian'ny Andriamatoa Rakazakasoavina Zaky ka eto zahay de mampitandrina fa tsy tsara zany tsy mahasoa atsika zany Andriamatoa Rafidy Saint Martin tsy mahasoa atsika zany Andriamatoa Zady matoa zahay tsy mamaly de matoky ny fanjakana matoky ny lalana tsy mahasoa atsika zany samy manana samy zanaka malagasy tsika tsy mendrika atsika zany aza manao an'izany fa tsy mahasoa Andriamanitra ny tompony aina Andriamanitra ny tompony aitsika Andriamanitra ihany koa no manome fahefana ny olona rehetra zay mahazo fahefana fa tsy amin'ny alalan'izao bodongero nataonareo zao koka re tompoko manao antsoavo aho aza miditra am'izany fa fahotana mahafaty zany tsy mahasoatsika zany miantso anareo olombitsy tanora tsy tonga saina ataonreto olo reto fitaovana handika lalana ny vola ray alina zay zaraina aminareo sakariva izay nampiady anareo fakomaly hariva io fa to tsy voarainareo koa ngamba ny sasany aminareo tsy mahazo an'izany karama zany tsy mahavita taona any ampigadrana ny tambitamby kely ny vosibengy henambengy zay zaraina sy ketrehina isanandro anaovanareo ary toreo amin'ny commune am'izao fotoana zao a tsy mahatonga taona tsy mahavoavatsy anareo agny fitsarana zahay matoko fa misy fitsarana eto mijanogna zalahy mijanogna aza fitahan'olona zao ny ristorona tsisy niditra omaly 12 camion no nandalo a camion 2 hiany no nandoa ristorona amin'ny commune fa ny camion 10 de ianareo tanora irahiny Martin sy Azady sy Ramamonjy Soa Herzo no naka ny ristorona misy sary reny misy témoin reny misy dossier mipetraky reny ho tonga ny fanadihadiana higadrany anareo zalaha higadra anareo tsy hagnavitra anareo ne Martin tsy hagnavitra anareo ne ry Azady higadra anareo tsy hamelanay moramora regny de tenenay anareo tsy hamelanay moramora regny a fa tsy mety handalo fitsarana atsika efa lasa ny fitorinay tompoko mahakasika an'ireny ka aza mifanome tsiny tsika rehefa avy eo fa niezaka zahay nangina niezaka zahay ny lefitra niezaka zahay nitandro ny fihavanana na dia efa nanao hosoka teo fitsarana teo anivon'ny tribunal administratif teotoliara za Herzo de mbola tsy nitory zahay na de nanao antitaratasy hosoka izay vamba tratrambody omby fa ilarino tompony dossier numéro 23 fa tsy Ramamonjy Soa Herzo teo amin'ny cassation a Andriamatoa Herzo dia mbola tsy misy tapataratasy ray akatra ray ngeno azo torinany Herzo fa mbola tsy nanao an'izany zahay noho ny fitandrovana ny fihavanana ankehitriny kosa nofa dia efa firaisana tsy kombakomba amin'ny fandikan-dalana raha tsy hitory azy zahay satria izy tompony hiany no nampivoitra no namongatra nampirongatra an'le hadalana nataony ko tsy rariny kosa ve ho tsiny ho anay kosa ve raha hapetrakanay eo amin'ny fitsarana am'izay ny fandidina mahakasika an'io zay mesy mamitina no azoko amalina ny fanontanianao fa misaotra indrindra hoe lany tamin'ny Irmara ny candidat ny rahanareo ianareo anatin'ny Irmara ao anatin'le hoe fanovana izay moa zany no tena takin'izy reo hoe anovana zao zava-misy zao hoe tsisy endrikendriky ny teo aloha tsony ianareo rehefa voafidim-baoka atao anatin'izany saotra indrindra fa saky hadiniko zany raha tsy napetraka anao ny fanontaniana voalohany aloha de tsara ny manamarika fa tsy handra ny anarana Irmara tsy lova io ary eto aho dia manindry fa tsy Irmara zahay hatram'izay tsy mpanao politika mbola tsy nisy antoko politika ny dirana Andriamatoa Rakazakasoavina Zaky hatrizay nahaolona azy ary mbola tsy nanao politika io fa ny antony nahatonga azy ho candidat ny Irmara tsy tompoko dia tsotra hazavaiko eto ho fatapoko ho fatapirenena Andriamatoa Herzo Ramamonjy Soa tompoko be ny tanàna teo aloha no président départementa Irmara eo anivon'ny district ny Morombe nandritra ny fotoana nahabe ny tanàna azy Andriamatoa Ramamonjy Soa Herzo be ny tanàna teo aloha no président ny association des maires Irmara
avy ao amin'ny distrika ny Morombe nandritra ny fotoana nahabe ny tanàna azy. Sivy ny be ny tanàna ao agnatin'ny distrika ny Morombe tamin'ny mandandreo za taloha 9/9 Irmara daholo. Ary izy no président ny association des maires tamin'izany fotoana zany. Zay no mahatonga azy lasa mpinamana izy sy Andriamatoa Lary avy ao mitsinjo be tany mena satria samy président ny association des maires Irmara izy roa lahy nandritra ny mandany zareo. Rehefa tonga ny fifidianana députation tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka satria efa fantatra ny bureau politika Irmara fa olo tsy manjary Andriamatoa Herzo Ramamonjisoa, fantatra ny bureau politika Irmara fa mpamon'olona amindreo vatan-dehilahy efa ho enimpolo ny vonoandreo Ramamonjisoa Herzo na de président ny association des maires Irmara izy na dia président départementa Irmara izy eo anivon'ny distrika ny Morombe de tsy azony ny mandany Irmara tamin'ny députation tompoko fa nomeny bureau politika Irmara olo-kafa. Rehefa tonga ny de tsy nanaiky anefa izy amin'ny maha olo mpanan-karena azy, amin'ny maha olo manan-katao azy fa nirotsaka tamin'ny alalan'ny indépendant tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany. Izany hoe tsy nanaraka ny discipline ny bureau politika ny Irmara izy fa niala. Misy ny sary be de be porofo ny maha Irmara azy azo menanareo zany. Tsy nanaraka ny discipline de parti izy fa nirotsaka hiany na de tsy nahazo mandat azy de tsy lany. Manaporofo zany fa olona tsy timbahoaka izy tsy lany izy tompoko 3e position amin'ny olona efatra ny fidina tao agnatin'ny distrika ny Morombe izy fahatelo. Zay zany no manaporofo. Voalohany indépendant no lany zay député am'izao fotoana zao. Ny faharoa Irmara zay nahazo mandat dia izy no fahatelo indépendant izy. Ny fahaefatra moa indépendant ihany koa. Zay ny voka-pifidianana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany. Porofo mitovoka amin'ny tenda zany fa olo tsy mamim-bahoaka izy. Rehefa tonga ny fifidianana mera niady mafy nampiasa ny harenany nampiasa ny tanjany Andriamatoa Ramamonjisoa Herzo, Andriamatoa Rafidy Saint-Martin, Andriamatoa Zady, tsy nilatsaky izy raha lahy reto pray tampo Andriamatoa Zady sy Andriamatoa Rafidy Saint-Martin samy ex-mera reo tsy nilatsaky izy satria matahotra hizarazara ny vato fa nanao tambabe nanohana n'Andriamatoa Herzo mba hagnilihana n'Andriamatoa Zaky. Inona ny zavatra ny tranga? Rehefa tonga ny fametrahana dossier ny be ny tanàna dia nangataky izy nanao ny fomba rehetra hazahoany ny candidat Irmara indray mandeha satria izy efa nandika ny discipline de parti tamin'ny filatsahana solombavam-bahoaka de mbola tsy azo ny ray ny mandat amin'ny maha Irmara tamin'ny fifidianana mera. Ny vahoaka nambahikily raha teo moa niakatra taty Antananarivo nitondra ny dossier n'Andriamatoa Razakasoavina Zaky. Nisy délégation tompoko misy ny porofo mikasika an'izany tonga taty Antananarivo nanotrona an'izany koa ny député indépendant zay lany fa tsy matoky an'Andriamatoa Herzo tsony homena ny mandat ny Irmara satria ity indépendant lany ity tsy mety votery miara-miasa ny fanjakana hafahana mampandroso ny distrika ny Morombe na dia tsy Irmara aza nahalany azy dia niara-miasa ny fanjakana izy dia Andriamatoa Zaky no natosiky ny vahoaka aty amin'ny bureau politique ny Irmara mba ho candidat ny fanjakana satria fantatratsika ny fitondrana Andriamatoa Rajelina fa zay mitondra ny couleur Irmara hiany no lany. Afaka hanao inona fambarosoana inona moa Zaky raha ohatra ka tsy miara-miasa ny fanjakana. Tsy nanan-tsafidy Andriamatoa Zaky fa nandray rehefa nitolorana ny mandat maha Irmara de noraisiny zany. Avoaheto ny porofo raha misy dossier maha Irmara anay na ny tenako na Andriamatoa Zaky agny bureau politique ny Arena fa ny mandat rery ny lazana anay hoe Irmara satria nomeny vahoaka anay. Ny vahoaka no nanao intervention taty amin'ny bureau politique dia Andriamatoa Zaky no lasa candidat Irmara. Ny latsaka hiany Andriamatoa Herzo mbola nilatsaka indépendant mazava alohandray tamin'ny fifidianana mera na dia efa tsy lany aza tamin'ny députation de io resy io. De am'izao fotoana zao izy milaza ny tenany ho anjely fa forongony Rajoelina Andriamatoa Razakasavana Zaky ka tokony hoe sorona. Zay fotsiny no antony argument entiny hanalana n'Andriamatoa Zaky amin'ny toerany satria hono lany tamin'ny Irmara. Tsy safidin'Andriamatoa Zaky tompoko na Irmara azy fa noho ny fitadiavan'ny vahoaka nambahikily vonjy taminy ary tsy te hilatsaka mera zany Andriamatoa Zaky
tsy manana eritreritra ilatsakamera io fa ny vahoaka nangaza tao atragnony a sy ny député lany amperinasa am'izay fotoana zao a no nitondra azy aty Antananarivo a nomena ny mandat de no raisiny satria mba te ho lany izy de hiara-hiasa fanjakana izy zay no antony fa tsy bay akory ny anarana Irimara ka lasa ho handranay zahay tsy Irimara tompoko fa de miaraka amin'ny fitondrana io zahay zao ary io fitondrana io a mety aminay tsara io satria mitady fanavaozana ny vahoaka Rambaikily zay eo andamosonay a dia maneho fahavonona araka ny vidéo zay fagna aminareo a fa vonona hiara-hiasa an'Andriamatoa Randrianirina Mikael zay olona ankatoavinay ny foto-kevitra ijoroany hitondra ny fanavaozana ary olona avy agny amin'ny faritany raha teo tsy mahamenatra ny milazany zany a azo lazaina hoe havana zany raha zany a ahoana moa ny tsy hanohananay azy zay zany a ny mahakasika an'le fanazavana mahakasika ny fiapangana fa hoe Irimara no agnesoranay ny fotoana zao tsy Irimara mihitsy za Andriamatoa Razakasovana Zaky ya afatra ho an'ny mpijery atsika sy ny vahoaka ny Ambaikily ary hafatra roa ihany ny hafatra tiako apetraka eto voalohany mitodika aminareo vahoaka Ambaikily roa tonta mitodika aminareo vahoaka olona vitsivitsy fa tsy vahoaka moa zany a fianakavian'Andriamatoa Rafidy Saint-Martin Azady Ramamonjosoa Herjo fantatro nareo mijery aho fantatrareo fa tsy rariny ary tsy mety io zavatra ataony fianakavitsika io fa noho ny maharaira noho ny mahavana dia manaraka tsy fidiny nareo na noho ny tahotra koa azy manomboka androany mahita nyty vidéo ataoko ty nareo a maka droite fa manam-potoana ny zavatra rehetra tapitra hatreto ny fanjakazakora ny reto fianakaviana reto tapitra hatreto ny tsy rariny ny galabognan'Andriamatoa Martin sy ny fianakaviny namorotra namotika ny vahoaka Ambaikily tsy hagnaika zahay fa hitazona hijoro hatramfarany hiaro ny tombotsoam-bahoaka ho atsika vahoaka pombanay pomban'Andriamatoa Razakasovana Zaky fona re tompoko reko ny kiakiaka anareo re ny Zaky ny kiakiaka anareo ary efa feno ny kapoka te hamaly nareo te hirongatragny amin'ny commune nareo hamahany io sodirana ataony zalahy amin'ny commune io renay ny kiakiaka anareo olona te hanao taratasy eo anivon'ny commune renay ny kiakiaka anareo olona manandraharaha tokony hatao amin'ny commune mangataka anareo zahay manana faharetana aloha tsy hoatra ny herinandro io mino aho fa efa tafita eo fitondram-panjakana ny fitaraina atsika ary efa nametraka fe-potoana 48 heures atsika hihenoan'ny fanjakana ny kikika anareo andrasotsika zay misaotra anareo mankatelina amin'ny faharetanareo satria raha hamaly any Martin tokoa moa tsika inona moa zay olona 20 miohatra amitsika fokotany 8 fa olonkendrinareo nanaika ny toromarika anay miandrasa ny toromarika tompoko a aza misy mihetsika am'izao fotoana zao dia ry zareo no mitaky ny ristorona eo amin'ny barazy Tongoarahamba ry zareo no maka ny tike avelao ho alainy fa mijoroa fotsiny nareo vavolombelona hitondra an'izany raha zany eo amin'ny fanjakana mahefa fa hisy ny fanadiadiana misy fanjakana eto misy fitsarana eto hanao ny fanadiadiana avelao henonay ny régisseur ny commune rehefa tonga tegna amin'ny barazy androany no vahorandreo tady no samborindreo fa ry zareo tarihan'Andriamatoa Solo sy Adoré no maka ny ristorona am'izao fotoana zao avelao ho azy tsy namany mpangalatra atsika mpangalatra ry zareo tsy manana kitansy ry zareo fa dia maka vola ankeriny fotsiny amindreo camion mandalo ireo mitodika aminareo camionnaire zay mpividy vokatra Ambaikily miala tsiny tompoko miala fondro fa anagnanay ny registrenareo izay nandoa vola amindreto dahalo reto izay nandoa vola ny ray petsapetsa na de tsy misy kitansy aza nandoa vola amindreto olo reto miala tsiny miala fondro fa tsy mety haloanareo ny volan'ny commune raha mbola hiverina eo Ambaikily nareo raha tsy hiverina tsony moa reo tsy fantatray fa raha mbola hiverinareo Ambaikily nareo de milaza aminareo mpanana camion milaza aminareo mpividy vokatra izay nanome ristorona tsy andrariny tsy ara-dalàna fa complice ianareo complice amin'ny fagnogana-panjakana taon'Andriamatoa Martin sy Azady sy Herjo Ramamonjosoa nareo de eto zahay mialatsiny fa tany misy lalàna io misaotra anareo camion vitsivitsy izay manara-dalàna nandoa ristorona hianina de nampitahorinreto olo reto aza misaotra anareo enregistré vanay ny anaranareo fantatrainareo fa olo ny lalàna hoatranay farany tompoko a dia mitodika amin'ny fitondram-panjakana mahefa izay tarihin'Andriamatoa Hajaina Randria Nirina Mikael sy ireo mpiara-miasa aminy ho conseiller fa dahy miaraka aminy
miantso mikikika ny vahoaka Mbaikily, miantso zay Andriamantoa Filoha mangataky zahay sokafo ny fanadihadina. Raha zahay no meloka omby anay ny prison ny Morombe, raha zahay no diso mendrika anay ny sazy, raha zahay no tsy lany ara-dalàna mendrika anay ny foanany nahalany anay. Raha vorontsika ao ny vahoaka ka mahangona vahoaka maro Andriamantoa herizo Ramamonjy soa, fa vitsy ny olona momba ny Andriamantoa Zakasoavana Zaky, mametra-pialana zahay ka miangavy anareo fitondra fanjakana mba hijery fotony tsy hitazam-potsiny an'izao raha zao fa hisy raha latsaka ny afarany. Maheno zahay tompoko, engane mba tsy ho marina fa gny mampireharehan'Andriamantoa ex-mera 3 lahy reto a de misy aminareo mpitondra fanjakana ty ambony hono no ao ambadiky. Ialana tsiny, ialana fondro, fa izany no teny aelindry zareo ao ampitahorandreo ny vahoaka, fa misy amin'ny tompona andraikitra ty ambony no mifandraitsy tapaka amin'ny zareo a mampirisika andreo hanao an'io zavatrio. Tsy teny anaran'olona ho fanajana anareo, faoka ny fanadihadiana no hamoaka an'izany agny fitsarana. Zany no mampirehareha azy ary manontany tena ny vahoaka Mbaikily hoe tany misy fanjakana ve eto, satria miaramila feno tsy latsaka ny 20 no ao anaty commune, gendarme tsy latsaka ny 5 na 4 hidindry zalahy reto ao anaty commune, sodevandry zalahy ny vavahady ny commune, nefa de nitsoaka nitsambikina vavahady ny bata moto agny velany fa tsy sahy nandravany reto hadalantaon'olona reto. Manontany tena ny olona ireto olona reto, mino fa niantony mampatahotra andreto gendarme sy miaramila reto de nilainga fafindreto olona reto fa misy olona ambony ao andamosindry zareo. Rary ny raha matahotra ny miaramila, rary ny raha matahotra ny gendarme. Niantony ray ihany koa tsy te handatsadrang amba ireto miaramila reto. Zany ve tsy efa fandrefesana ny fitondram-panjakana tompoko? Ny mampihatra ny fahefa-panjakana agny fotony aneka ny gendarme sy ny polisy sy ny miaramila. Ko ny miaramila zay nahazo réquisition permanavy amin'ny lehibe ny distrika, hiambina ny bureau ny commune, hiambina ny bureau ny délégué, no tonga reto olo reto manao sodirany io bureau hambenandreo no mitsoaka. Tsy manamarina ve zany fa misy tokoa ny olona ty ambony manome baiko ampolaka anreto olona dahalo velogny reto, satria reto olona reto de tsindriko ihany panefoefo panambola manana heriny vola, manana asany ny vola amin'ny zavatra ohatran'izao. Ka eto dia miangavy anao Andriamantoa Filoha, ianao no andrandray ny vahoaka malagasy, tsy ho voafitaka, tsy ho voafitaka ny lainga tsara lahatra aelindreto olo reto, satria mety holo akaiky anao no ataondreto olo fitaovana, mety holo voatendrinao no ataondreto olo fitaovana hanao intervention agny aminao. Ka eto zahay ho fiarovana ny ara-dalàna, ho fiarovana ny fahefam-panjakana mijoro ara-dalàna an'izao fotoana zao de mijoro vavolombelona zahay mijoro mandrakariva hamoitra eo anatrehan'ny firenena sy ny fitondram-panjakana ny marina, ary zany porofony zany nahatonga anay tsy namaly mandraky tiny androany. Zay tompoko ny havatra farany azoko ambara. Makasitraka indrindranao Andriamantoa Mahatratsy Jean, secrétaire général ny commune Mbaikily, district ny Morombe, faritry Toliary, nanaiky hitondra moa zany ny fanazavana amin'izao atao hoe disadisa misy eo anivon'izany commune zany. Ninona sy atenana moa dia mba iravonany ny zavatra rehetrarehetra sy ampirindra ny asa fampandrosoana, satria lasa fairano moa zany zao am'izao fotoana zao ireo zany faritra zany tsy afaka manao inona raha manao taratasy sy ny sisa fa dia tapitra ny fandaratsika. Mankasitraka tompoko. Akasitraka indrindra tompoko.